Nanome fepitoana 27 ora ho an'ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna ny vato sarobidy any Ijidy kosa ny zandarmeri-pirenena raha ny voalaza mantsy dia tsy mitsahatra amin'ny aratsy ny fiainana ara-tsosialy, ara-ekonomika ary ara-pandriam-pahalemana any amin'ity toerana ity. Fanadihadiana avy hatrany ary. Taorian'ny fivoriana izay niarahana tamin'ny ministry ny Renakibon'Tany sy ny ministry ny filaminana anatiny ary ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmeri-pirenena dia toy izao ny fanapa-kevitra noraisina mikasika ny fitrandrahana vato sarobidy tsy ara-dalàna ao amin'ny commune ambanivohitra Didy any amin'ny faritra Aloatra Mangoro izay miamrongatra hatrany amin'izao fotoana izao. Nomena 27 ora ireo rehetra mitrandraka ialany amin'izany toerana izany. Iarany lalàna avy hatrany ireo olona tratra ary isy ny hetsika manokana izay ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompon'andraikitra any an-toerana amin'ny ireo toeram-pitrandrahana maro ireo. Raha ny fantatra mofo dia mbola tany-dondoza hatrany nisy tandavanala ao ankenieny Zahamena ao amin'ity commune Didy ity manodidina izay fitrandrahana tsy ara-dalàna izay. Fantatra fa ny 70 hektara ny alany be mainty dia rava sy potika avokoa. Anarivo no azo nokapaina riandrano mirefy rofany 5 kilometatra no simba tanteraka ary dia feno ady vory sy lavaka ireo toerana voatrandraka. Fantatra ihany koa fa dia nanapa-kevitra ny tokona ireo mpampianatra ara-panjakana ao amin'ny CEG lycée ary ny EPP satria dia lasa any amin'ireny toeram-pitrandrahana ireny avokoa ny ankamaroan'ny mpianatra indrindra fa ireo tanora tovovavy. Voalaza fa miray tsikombakomba amin'ireo vahiny sy ireo ankeby vidy vato sy ireo mponina mitrandraka ireo tompona ndraiky mpanjakana any an-toerana ary dia mikirotana amin'ny ankapobeny ny fianarana sosialy, toe-karena sy fandriam-pahalemana ny mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao.